Ny karazana lalao voalohany dia izy ity ilay atao hoe kilalao ampitovio ny varika. De na ny ankizy kely manomboka ataontsika hoe eo amin'ny 3 taona eo dia efa afaka manao an'ity kilalao ity. Ny tanjona dia mampitovy ilay karazana varika ka ilay naseho tamintsika misy karazana pake anankiroa eto dia alaina daholo ireny pake ireny dia atao izay ahitana varika mitovy. Apetraka tahaka izao, alahatra tsara tahaka izao ilay karazana ilay karatra dia ohatra hoe ny anankiray voalohany manodina dia mahita hoe ay ity izao ohatra. Dia mitady ny anankiray ilay mpilalao dia mitady hoe mitovy ve io ity izao tsy diala dia tia ay dia tsy mitovy izany dia an'ilay mpilalao manaraka indray izany ny toro. Dia tahaka izay ilay izy mitadidy tsara izany ny mpilalao anatin'ny na roa na mihoatra ny roa mety daholo ny lalao atao amin'izy ity mampitovy varika ity dia ohatra hoe ilay mpilalao faharoa mamadika indray ay ihany dia ity izao varidratsy dia mbola tsy mitovy ihany io izao dia mamadika tahaka izay indray. Dia ny mpilalao fahatelo indray ohatra mitadidy misy bandro ohatra ity samy mitadidy daholo dia maka anankiray akomba io izao dia mbola tsy mitovy ihany dia mamadika indray dia tahaka izay hatrany hatrany dia raha ohatra indray izao mandeha iny izao nisy an'ilay bandro, mpilalao manaraka dia mitadidy hoe efa nisy an'ilay bandro nivoaka teo dia tahaka izao dia mitovy ilay karatra ka dia mahazo an'iny karatra iny izany ilay mpilalao nahita azy dia anazy iny. Ny tanjona izany dia izay mpilalao betsaka indrindra mahita ilay karazana varika mitovy.